riavana manao amin'ny tompo dia mbola mampitomo amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny lioka toko fahenina ny faraka amin'ny efapolo sy ny faharoa amin'ny efapolo mpiavaka ny tolatsika ny fampianarana amin'ny dia ity. Raha ny marina dia amin'ny tsotra masina roa ihany zany mentsika mandray ny fampianarana tompo arak'izany ibadinantsika ny loha hevitra manao hoe saia mitovy ny fahamarinana. Raha eo amin'ny lafinilany ihany koa ity fampianarana nataon'i Jesosy ity dia mahitsy mazava nefa masitsika ihany koa izany andininy anankiroa zany ka na izany aza dia mampianatra antsika izany satria ataony fampianarana nataony manomben'ny fololahy rehefa natsony ireo roambin'ny fololahy ireo andeha anaraka azy anatanteraka ny asany tsirairay avy ary dia voafatotra ao anatin'izany ny fiaraha-miaina, ny fiaraha-mifanampy eo amin'ny samy mpianatra, eo amin'ny samy apôstôly sy ireo fampanoarana samihafa mampirisika ny rehetra mba hitaizany finoana izay ny lioka toko fahenina araka izany. Ary hitambana amin'ny lioka toko fahenina ihany koa raha mandika sy mamaky tsara isika eo amin'ny andininy faraika amby roapolo sy ny faharoa amby roapolo no mahakasika indrindra ny fahasambarana. Nefa tsy lavitra izay eo amin'ny andininy fahaefatra amby roapolo fahadimy amby roapolo fahaenina amby roapolo dia hitantsika tsara ihany koa fa misy ndray ny atao hoe loza araka ilazailazain'i Jesosy Kristy araka izany. Dia mamalalo amin'ny tompo ao anatin'ny lioka toko fahenina ny perekipantsika amin'ny diany ity ary rentsika hipanjinana hatrany loha hevitra hoe sahia mitory ny fahamarinana. Azo lazaina miava raha izany lioka toko fahenina ny faraika amby efapolo sy ny faharoa amby efapolo zany dia azo lazaina fa misy fototra vitsivitsy ampijoroana ny fahamarinana eo amin'ny fiaina. Tsy mijoro azy ny fahamarinana, tsy mandeha ho azy ny fahamarinana, fa misy fototra vitsivitsy reto hifampizarako aminao azahoana izany fahamarinana izany. Iavana malala amin'ny tompo. Ny voalohany dia hoe tompo tadideo fa miainga avy amin'ny tenantsika ny fiainana ny fahamarinana melohan'ny fampizarana zany amin'ny hafa. Miseho marina ny tenantsika aloha hoy Jesosy Kristy tompo izay vao milaza ny marina ho amin'ny hafa. Raha manaraka tsara ny fampianarana tompo etsika riavana dia averimberiny matetitetika ao anatiny mandiny soratra masina anankiroa fotsiny io ihany ny fitenenana hoe solikazo eo amin'ny masonao sy ny hoe andry eo amin'ny masonao. Ary eo amin'ny andiny faharoa amby efapolo dia fantatsika mazava tsara fa hoy Jesosy ripy tsara velatsy esory aloha ny andro eo amin'ny masonao. Ary amin'izany dia hitanao tsara ny anesoranao solikazo eo amin'ny mason'ny rahalahinao. Rahalahy be zany liavako pe tsara velatsy solikazo eo amin'ny masonao na dia solika aza misy zavatra eo amin'ny maso dia tena maharary zany manahirana zany ary indrindraindrindra miandro eo aloha. Raha te hilazana zany izy manao hoe ataovy mazava tsara tsy misy manelingelina aloha ny fiainanareo mba ho hitanareo marina izay vao misahirana mijery sy milaza ny marina ataon'ny rahalahinao sy ny hafa manodidina anareo ianao. Riavana malala amin'ny tompo tsy hoe tamin'ny andron'ny apôstôly roambin'ny folo ihany zany akory fa hatramintsika izao dia marina loatra zany. Aoka aloha isika nanao ny marina, aoka isika tsirairay avy izay mitory fahamarinana no hiainao anatin'ny fahamarinana. Izay isika efa afaka milaza na marina na tsy marina ny ataon'ny rahalahintsika. Aza maika hitsikely na hanakina ka hilaza fa tsy marina nataon'ny hafa fa dinio anao ny tenantsika na mitoetra ho amin'ny fahamarinana zany isika na tsy. Mazava zany ihany izany fepetra voalohany zany mila mandiny teny isika amin'ny fiainatsika, mila mandiny teny isika amin'ny fanolora tena ataontsika ny tompo tsirairay avy,
mila mandiniteny sika ao atokantranosika ao, mila mandiniteny sika amin'ny fiainatsika, ny fomba fiteny, ny fomba fitafy, ny fisainana sy ny sisa sy ny sisa. Mila mandiniteny sika amin'ny fanarandian'ny tompo izany rehetrarehetra zany. Fa rehefa vitatsika zany ka miezaka manao ny marinatsika amin'izany rehetrarehetra zany, sahiny toro ny fahamarinana amin'ny hafa amin'izay. Raha fitiko dia izao, raha tokony toro ny fahamarinantsika dia izao tsy maintsy ataotsika, sahian'ny toro ny fahamarinana amin'ny alalan'ny tenatsika, izay voasahy toro ny fahamarinana ho an'ny lalantsika sy ny manodidina atsika ihany koa. Paoly apôstôly miavaka ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahadimy dia milaza an'izao: dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy, izaho toetra ny tenanareo, moa tsy fantanareo va fa ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy, raha tsy olona ny lavina ianareo. Ny Paoly apôstôly lazainy amin'izany miavaka dia izao: jereo tsara, apetrao tsara no fahafaty anatisika tsirairay avy izay mino an'Andriamanitra, ilay marina dia Jesosy Kristy. Tena ao anatisika marina ve izy? Fa rehefa ao anatisika ka miaramiara amintsika ao ilay marina, izay tsika vao mahatoetra amin'ny finoana, izay tsika vao afaka milaza sy mizary zany fahamarinana zany anjoa ho amin'ny hafa. Izany dia no fepetra voalohany izay omen'ny tompo atsika. Jereo fiavaka fa anisan'ny voafidy eny mpiandron'ny Israely ao amin'ny bokin'i Ezekela izay nivakiana tamintsika teo, toko fahaefatra amby telopolo andininy voalohany sy ny fahafolo. Saingy na dia olona voafidy aza ny mpiandron'ny Israely, dia voalaza ao anatin'izany perikopy izany fa narararoatra, nanapatra ny fahefany, nanao ny tsy marina teo amin'ny hafa, nefa mpiandron'ny Israely mba milaza ho anany marina ary ny fidian'Andriamanitra. Tandremy ihany koa fa isika rehetra izao aza manao atsika hoe marina sady sika satria tian'Andriamanitra afa-pandray fanasany tompo, tian'Andriamanitra afa-piandry, tian'Andriamanitra afa-pitandrina, tian'Andriamanitra afa-dekona, tian'Andriamanitra afa-pirampiangonana, tian'Andriamanitra afa-sekolelady, tian'Andriamanitra afa-kristianina vita batisa sy ny sisa sy ny sisa. Tsy zany fa melohan'ny tenenanao an'izany dia izao: tian'Andriamanitra satria mitoetra ato amiko izy ilay marina ary hitako ny fiainako izany fahamarinana zany. Izay ny fepetra voalohany amiko. Melohan'ny tolitsika ny fahamarinana dia meteza hiaina ny fahamarinana aloha isika rehetra. Fa ny faharoa miavaka dia ity, tsy izay ihany, fa ny faharoa dia izao: aza mijery fotsiny ny hafa fa mba hampiko ny hafa hiaina amin'izany fahamarinana zany. Aza mba mijery fotsiny ny hafa fa mba hampiko izy hiaina amin'izany fahamarinana zany. Misy indraindray miavaka mandika vilana n'ity perikopy ity dia noniko toko fahaenina andininy faha 120 sy ny faha 20. Marina ao anatin'izany perikopy izany fa Jesosy Kristy tompo dia tsy mandrara mihitsy ny mpianatra tsy hitsikeran'ny rahalahy sy ny manodidina azy. Fa ny zavatra tiany tompo apetraka dia izao: melohan'ny hitsikeranao, melohan'ny ilazanao fa marina na tsy marina ny ataon'ny rahalahinao, dia ity meteza ianao mba hamantatra fa marina ve ny ataonao. Ny dikan'izany Jesosy Kristy tsy milaza mihitsy aza mitsikeran'ny rahalahinao mihitsy, aza milaza azy sy ny sisa sy ny sisa, fa ny tompo azy dia milaza tokony ampianao tsara izy amin'izany rehetrarehetra zany. Ianao anie ny tapany faharoa amin'ny andininy faharoa amby efapolo ihany. Esory aloha ny andro eo amin'ny masonao, ary amin'izany dia hitanao tsara ny anesoranao ny sombikazo eo amin'ny mason'ny rahalahinao. Izany hoe apetraka ny tompo mazava tsara fa mba hahafahanao manampy ny rahalahinao izay manana andro lehibe. Ary fantatsika tsara fa midona amin'ny andro zany hoe ny tanora ankehitriny midona amin'ny poto, fanina mandraigirainy mihitsy ianao raha midona amin'ny andro zany raha tsy hitanao iny. Ary misy indraindray dia manao an'izany dia tamtampoka amin'ny tonga dia misy andro be anankiray midona amin'ny lohany eo, fanina mandraigirainy mihitsy. Ka mba hahafahanao manampy azy mba hitan'izany fa sao dia tsy hitany na tsy fantan'izany, dia izao esory aloha izay manelingelina anao mba hahita ny tena fahamarinana eo amin'izany rehetrarehetra zany. Dikan'izany afaka dia izao: mazava tsara fa mampirisika atsika hanampy ny hafa ny tompo.
mampirisika atsika ny tompo mba tsy tsikera fotsiny azy reny fa tena manampy azy raha avadika amin'ny fomba afaka dia toeteny laza amintsika ny tompo manao hoe aoka no marina isika mba ho afaka nampinamatsika iaina ny fahamarinana. Zany ny tsy ampy amin'ny maha-olombelona ry avana. Ny tsy ampy amin'ny maha-olombelona dia ity: na ny olona anankiray tsy miaina amin'ny fahamarinana nefa samy laza fa tsy marina ny hafa, na ny olona anankiray dia manika fotsiny any tsy mba manampy ny hafa iaina amin'ny fahamarinana fa lany ihany no mitsikera sy manaratsy azy ny hafa. Tsy zany milaina fa ny ilaina no tompo dia zao: tsotra ihany manaova ny marina ianao, ary rehefa manao ny marina ianao aza atao zava-dehibe no mitsikera ny hafa fa mampiko izy rehefa mba hitanao fa tsy manao ny marina mba hiaina amin'izany fahamarinana zany. Dia afaka malala eo amin'ny fiainana tsy maintsy misy fahadisoana, ary ny fahadisoana dia tsy fahamarinana, ny fahadisoana dia fahavalo ny fahamarinana. Tokony ho fantatsika tsara zany. Izao no angatahany tompo amintsika: azafady mijery ny fahadisoany ny hafa fa hampio izy mba hianitsy tena. Azafady mijery ny fahalavony ny hafa sy ny manodidina anao fa hampio izy mba hiarina ka mba handeha amin'ny lara-mahitsy eo ny fiainana iny araka izany. Ry havana malala, raha manana ny marina ianao dia afaka hanampy tsara ny hafa izay mandeha amin'ny tsy fahamarinana mba handeha amin'ny marina ihany koa araka izany. Ao amin'ny Petera ny afaka hitantsika tsara ny tantarany Ananiasy Safira, fa ao amin'ny Petera dia manitsy any Ananiasy hatrany aloha ny Petera, ary rehefa avy eo koa tonga koa ny vadiny dia Safira dia nanitsy azy hatrany izy. Dia hoy Petera enoany amin'ny fiteniny azy eo amin'ny Asan'ny Apôstôly 5:7: ry Ananiasy, laony Satana no mameno ny fomba ho andainy amin'ny fanahy masina ka hanafina ny vola sasany vidin'ny tany. Ary dia azavaina ao aorianan'izay eo hanao ihany ine io e, na inona na inona ka rehefa teneninao anio na tsy nafenao ary reto ny vidin'ny tany fa ty no meko ny fiangonana ty izy tokon'izao hanao ihany iny tsy nanina. Fantatsika tsara nefa rano tsy mifahafatesana any Ananiasy Safira nefa ny manaiky atsika, fa le fetsika natao amin'ny Petera nanazava an'izany rehetrarehetra zany mba haneo amin'izy ireo fa tsy mety ny ataony ary nan'izay fomba fiainana fiainana tamin'izany. Manahirana ry havako dia ity: misy zavatra iainantsika tahaka an'izao ary tsika kristianina no tena manao an'izany. Matetika isika dia tsy sahy manitsy ny hafa fa sao dia miteraka olana na manaratsy ny fifandraisana aminy zany. Dia hoy isika: avelao izy eo manahirana be mifampiteny fa efa samy olon-dehibe sy ny sisa sy ny sisa. Tadidio amin'izay fotoan'izay fa mbola mikotrika aho ihany ny tsy fahamarinana, ao aminao izay tsy samy teny ny tsy fahamarinana, ary ao aminy koa izay efa miaina ny fahamarinana raha teo. Indraindray koa ry havana dia tsy izay mihitsy nefa ny fisainantsika, fa indraindray tsika dia rehefa mahita ny hafa tsy manao ny tsy mety dia hoy isika: avelao hitan'ny havana eo, avelao afa-baraka eo, amin'izay fatany tsara ny fahadisoana sy ny sisa sy ny sisa. Jesosy tsy mba nanao an'izany, fa ho an'i Jesosy dia tsotra fotsiny ihany: dinio aloha ny tenanao ary ataovy marina ny tenanao, aza mijery fotsiny ny hafa koa anatin'ny tsy fahamarinana, fa teneno izy fa rehefa vitanao zany dia hiara iaina amin'ny fahamarinana isika. Jesosy dia mametraka tsara ary voalaza ny Petera na mafisy ny Petera zany tamin'ny Ananiasy Safira fa asan'ny Satana ny mitaona ny olona tsy mba hanampy ny hafa. Raha misy olona hitanao fa sahirana, na mety mahasorenanao, na mety tsy tianao, na mety palanao, na mety mahasosotra anao mihitsy azy, raha mbola azonao ampiana, tsy manahirana no manao soa ho an'ny hafa, fa ampio izy fa isaina ho isan'ny fahamarinana eo amin'izay fiainanao zany. Tadideo ry havako fa fantatry ny tompo akoho fanaovantsika izany ka tandremo fa tena fandaingana mandritran'ny fanahy masina raha sanatry ny vavy ka mahita ny marina manao ny diso isika, mahita ny hafa manao ny diso isika ary manao fahadisoana kanefa tsy mba miteny azy, na koa malaky teny ny hafa isika kanefa tsy mba manao zany marina
izany isika araka izany. Aitsika tsara nanjom-pianon'olona Israely ao fitsarany no ny afarany na dia fifidianana aza tany am-boalohany ka mba hiasa sy hitandrina ny zanak'Israely dia fitsarana amin'ny afarany satria ny mpianon'ny Israely dia nanao ny somary tsy mba nanampy araka izany. Iavana malala ny mpianon'ny Israely mety efa lasa tantarany amin'ny Safira mety efa tamin'ny taona lasa tany fa izao ny tadidio akoatranao eo akoatratsika dia tadidio fity misy mbola tokony tsy maintsy ampio manodidina anao, ampio valy anefo-mananao aza bela iainao anatin'ny tsy fahamarinana izy, ampio zanakao io, ampio ray aman-dreninao io, ampio ray tapo aminao io, ampio mpiara-mivavaka amintsika io, ampio mpiara-miasa aminao io, sisy mitanjona dia izao mba hiaina ny fahamarinana izy rety. teneny izy mba hiala tanteraka na sobika azo na andry ny eo amin'ny ranomasina satria tsy mahasoa azy no tahaka an'izany. Riavana malala amin'ny tompoko roa zay ny fepetraka zay nomeny perekopantsika tamin'ny teny ity. Ny voalohany dia izao aoka isika mihitsy aloha miaina ny fahamarinana vao milaza sy nitsikera ny fahamarinany hafa. Ary ny faharoa dia izao raha hitanao fa misy tsy manao ny marina manodidina anao dia ampio izy mba hiaina ny fahamarinana. Fa ny fahatelo riavaka dia izao hoe ny tompo tandremo fa tsy afaka hiaina ny fahamarinana isika raha miaina ao anaty fiatsaram-belatsika. Tandremo fa tsy afaka miaina ny fahamarinana isika raha miaina ao anaty fiatsaram-belatsika. Entendeny Jesosy Kristy tompo ihany eto amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo miantso hoe ry mpiatsara belatsika. To tehiteny izy aza sarosaroana ny marina, aza fenimpenina ny marina fa avelao iseho izany marina izany. Ny atao mpiatsara belatsika ihany dia tahaka an'izao tamin'ny andro ny fahamalagasy fahintanony andeha atoko olo fa mety isy marina ihany zany zavatra rehetrarehetra izany dia fatratra loatra raha nadino trano malagasy. Ary antsika fa ny malagasy rehefa mahandro sakafo rehefa nihinan-kanina dia amintsika mipetraka amin'ny tany. Ary inzay fa rehefa tonga ny vahiny dia ny malagasy dia mametraka tsara fa miraisina tsy madio izy reny araka izany. Kanefa tonga tampoka ny vahiny mbola feno potikany eo ambony sisy ny karazany sisisisisisy ao dia zay ny vahiny fa tonga dia hoy ny malagasy andeha asitrika any ambany tsy avitrany ny potipotikanina rehetra dia ohatra ny mamadio eriany izato tsy andraisana ny vahiny riavaka. Fa rehefan'izay kosa ka tena zoinao ao ambany ao dia feno potikanina sisisisisisy zany hoe madio ivelany fotsiny any. Izay le atao hoe fiatsaram-belatsika araka izany. Ka ny tiany tompo tenenina dia ity aza mba moto miseho marina ivelany fotsiny any kanefa ao anaty ao feno lomotra, feno fahadisoana sy fahotana. Ary aza mba moto manao ny marina kanefa feno afetsena sy fitaka hitadiavana tombontsoa fotsiny any ny zavatra izay tianao atao Jesosy Kristy tompo fa tsy tokony ataonao ny mpanaradia azy izany rehetrarehetra zany. Riavana malala amin'ny tompo Jesosy Kristy tena tsy niambamba naniraka ny mpaminaniny ao amin'ny Ezekely ilaza fampiatsara belatsy ny mpianon'ny Israely. Ny mpianon'ny Israely taranaka voafidy natsoan'Andriamanitra anao miasana ary natokisan'Andriamanitra mba hiandry ny zanak'Israely anampy azy amin'ny fahoriana sisisisisisy kanefa ampiatsara belatsy izy ireo ao anatin'izany nanatanterahany asan'izany. Hoy ny andiny Ezekely 4:13 andiny faharoa tapany biry avaka zao lazainy Jehovah tompo loza ny mpianon'ny Israely zay mamahatena moatsy ny ovany tokony andrasan'ny mpiandry mahely zany riavaka tena miatsara belatsia anareo raha natsony anareo mba hiandry ny ondry dia izao mamahatena anareo
hoaninareo ary aralotonareo ataonareo ampanaovanareo asa fanompona zany voalaza tao amin'ny perikopira ny antsara famakina azy tsika ataonareo ny asa fanompona ary ampijaliana reo sampahorinareo ny zanak'Israely. Ry havana malala ny fanomponan'Andriamanitra ka mitady tombotsoa amin'ny tenanao ianao na tikely amin'ny fanompona ianao dia tadideo fa endriky ny fiatsaram-belatsy izany ary tsy fahamarinana mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy mifanalavitra amin'izany ny nanjoany any Safira fa mba nanahaka ny nodina ataon'ny olona rehetra izy fa saingy nanafenany izany. Efa voalaza tsara fa raha nasehony teo mason'olona rehetra azy ka niteneny hoe tia omeko ny fiangonana fa tia kosa tazononay ho anay dia hoy Petera tsy nisy nandraranareo tamin'izany fa marina zoanareo no manatanteraka izany rehetra izany. Ry havana malala tsy mampiemitra na mampatahotra nefa koa mila zanan'izany fepetra telo zany mpanjavatra takiny soratra masina amintsika na ny ao amin'ny Ezekely na ny ao amin'ny Luka na ny ao amin'ny asan'ny apôstôly dia izao ninona antsy ny tsy mitompo anao ninona fampona ny tsy mitompo anao dia izao ataovy ampikavana sy amin'ny famindram-po ny azahoanao manatanteraka izany. Ataovy ampikavana sy amin'ny famindram-po no azahoanao manompo an'Andriamanitra amin'ny sehatra hafa rehetra izay anatanteraka antanteranao izany. Ry havana malala finoana ny tena mibanao anatin'izany izany fampianaran'ny tompo izany ary ny perikopantsika rehetrareo dia te ilaza fa rehefa manam-pinoana ianao tsy mba manararoatra ny hafa. Rehefa manam-pinoana ianao dia mahajobo tsara ny manany marina afaka manampy ny hafa taona ny marina ny hafa ianko iaina amin'ny fahamarinana. Ary rehefa manam-pinoana ianao dia tsy mba miaina ao anatin'ny fiatsaram-belatsika. Maheresika rehetra momba antsika ny tompo, maheresika fa fantatry ny tompo fa na dia ao anatin'izay mba natao an'izany ary ianao tsy manameloka anao koa izany teny izany fa misaoran'Andriamanitra fa nandray izany ianao anio fa tia ny tompo ianao mba ho marina ao amin'ny tenanao, ho marina afaka hitaona ny hafa ho amin'ny fahamarinana ary ninanina ho marina tsy ho amin'ny fiatsaram-belatsy fa tena ho amin'ny fahamarinana